Valmerabantsika rehetrarehetra indray a. Fa androany isika dia mbola io resaka nationalité an'ny filoha ihany no ho resahantsika. Maro manko ireo mpitondra, ireo solitena ny mpitondra ihany koa izay nandray fitenenana andeha hiaro an'ity tsy fananany, tsy fizakany Andriamatoa Andry Rajoelina ny zom-pirenena malagasy intsony ity. Voalohany indrindra aloha dia hitantsika teo tamin'izany ny ministry ny fitsarana izay nilaza fa tsy azo vakiana mitokana ny article 42 fa tsy maintsy ampiarahana amin'ny 43, 45 ary 53. Dia teteny anazy koa izay hoe tsy azo vakiana mitokana tokoa io lalàna io fa tsy maintsy vakiana manaraka ny article 42 sy 43 ary 46 satria izao mantsy ao anatin'ny article izay voalaza io 42 dia milaza hoe averiko foana. Mety ho teritrinareo mety ho falinareo fa averiko foana ilay satria ity article 42 ity tompoko dia tena zava-dehibe mihitsy izay manitsaka ny zon'ny malagasy anana filoham-pirenena mizaka an'izany zom-pirenena malagasy zany. Raha vao tsy ampiarina zany io lalàna amin'ny article 42 io dia tsisy dikany lalàna rehetrarehetra eto amintsika. Ny olana dia izao, ny article izay mampametimety amin'ny fitondrana ihany no vakiany, fa izay tena tokony hiatra tsy vakiany. Tsy eken'ny article 46 ny constitution ny fananana olona eo amin'ny fitondrana na hilatsaka amin'ny fitondrana ny Madagasikara ka tsy mizaka izany zom-pirenena malagasy izany. Ny article 42 izay averiko ihany milaza fa very nationalité malagasy ny olona izay feno taona ka mangataka izaka zom-pirenena vahiny. Ny article 43 dia mametraka hoe ny tsy mila mangataka autorisation amin'ny gouvernementa ny olona izay efa navita fitsarana miaramila. Ka aiza ho aiza zany no tsy maintsy hoe mbola angatahana an'izay autorisation décret an'ny gouvernement zay raha olona efa nitsara miaramila. Ny article 43 dia milaza misaotra ny ireo izay nametraka fa ny article 43 dia milaza fa ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité malgache tous les hommes, même insoumis, après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire. Io zany dia midika fa i Andry Rajoelina tsy ao anatin'ny olona mila mangataka autorisation izay voaveriny zom-pirenena malagasy izay nananany. Ary ny article 46 dia milaza fa le malgache qui perd la nationalité est libéré de son allégeance à l'égard de Madagascar. Premier cas, dans les cas prévus aux articles 42 et 43 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère. Dikan'izay zany, dia arakin'io article 46 io dia manazava tsara izy fa manomboka amin'ny cas voalaza zany hoe ny olona izay voakasiky ny article 42 sy 43 aleny lazaina teo hoe toutes les personnes qui ne sont pas astreintes à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité malgache, les exemptés du service militaire, les titulaires d'une réforme définitive, tous les hommes après l'âge où ils sont totalement dégagés des obligations de service militaire, ireo zany dia amin'ny andro izay nangatahany, amin'ny andro izay nazahoany izany nationalité étrangère zany no tsy mizaka intsony izy ny zom-pirenena malagasy. Eo zany le izy. Voalaza ny article 46 io eo amin'ny deuxième paragraphe dia milaza hoe dans les cas prévus à l'article 45, c'est à la date du décret l'autorisation à perdre la qualité de malgache, nous perdre définitivement an'izany nationalité malagasy. Article 46, le malgache qui perd la nationalité malgache est libéré de son allégeance
à l'égard de Madagascar. Deuxième paragraphe, dans le cas prévu à l'article 45, à la date du décret l'autorisant par la qualité de malgache. Eo zany anty article 46 ty dia mametraka karazany roa amin'ny olona izay very an'io nationalité malagasy io dia ny voalazany article 42 sy 43 ny ka voalohany ary ny voalazany article 45 ny ka faharoa. Dikan'izay tsy valable amin'ny Andry Rajoelina ny article 45 fa ny article 45 dia ho an'ny olona izay manana nationalité par filiation na manana nationalité avant naka nationalité vahiny alohany na feno taona azy. Averiko ihany misy vidéo izay ho alefantsika rehefa avy eo milaza mihitsy Andriamatoa Andry Rajoelina fa miaramila vazaha frantsay ny dadany talohany 1960. Apatsahivitsika moa fa Andriamatoa Andry Rajoelina dia teraka tamin'ny 1974. Tsy haiko hoe oviana ny taona naterahany dadany fa miaramila frantsay izy nandritry ny fanjanahantany. Rehefa nahazo fahaleovantena i Madagasikara dia nisafidy ny olona tamin'izany ho malagasy na hijanona frantsay. Anisany nisafidy hijanona malagasy tanteraka ny dadany Andriamatoa Andry Rajoelina ka nifidy ny hijanona miaramila malagasy. Io voalaza ny article 43 première partie io dia milaza ny olona izay ao anatiny qui sont incorporés dans l'armée active zany hoe ny olona izay ao anatiny miaramila zany ao anatiny tafika zany dia malagasy ary mila autorisation vao very aminy zany nationalité malagasy zany kanefa zany dia mazava tsara fa nifidy ny ho malagasy ny dadany Andry Rajoelina ary tsy possible izy ho frantsay. Tadiditsika tamin'izany andro 1960 zany ho an'izay efa teraka ho an'izay efa vorosaina nanjaka be mihitsy fitiavan-tanindrazana sy ny ambom-pirenena. Ka vitsy dia vitsy ireo izay nanaiky hitazona an'izany nationalité française zany fa ny ankabeazany malagasy dia hoe niverina ny fahaleovantenany malagasy, niverina ny zoam-pirenena malagasy, nisafidy hizaka ny zoam-pirenena malagasy tanteraka ireo izay nomena an'izany safidy zany. Ka noho izany dia tsy par filiation satria efa gasy tanteraka ny dadany Andriamatoa Andry Rajoelina ka amin'izay mahagasy anazy zay dia tsy nifindra taminy ny nationalité française any dadany talohan'ny fanjanahantany fa tapitra tamin'ny 1960 ny maramila frantsay azy. Indrindra dia ny lalàna tompoko dia milaza mazava fa ny atao hoe naturalisation dia fangatahana zoam-pirenena vahiny izay tsy anananao. Ka raha ohatra ianao efa manana le zoam-pirenena vahiny tsy mila naturalisation fa production na certificat de nationalité andray aman-dreninao no entinao dia mahazo certificat de nationalité koa ianao. Ny filazany reto vehivavy marobe manodidina ny Andry Rajoelina ka hoe filiation zany tsy mitombona ka tsy miatra amin'ny article 45 satria tsy par filiation. Fa ny article 42 sy ny deuxième partie ny article 43 no miatra aminy dia very tsy mila mangataka autorisation ny malagasy azy. Eo amin'izay raha niditra amin'ny tapany faharoa isika. Amin'ny fomba ahoana no angatahan'ny olona anankiray izay mitondra firenena anankiray na dia atao koa raha hoe tetezamita no hitondrany dia mangataka hizaka zoam-pirenena vahiny. Fitiavana inona no manosika ny Andry Rajoelina angataka zoam-pirenena vahiny nefa izy mbola eo amin'ny lohan'ny fitondrana malagasy nandritry ny transition. Mbola izy no mitondra ny Madagasikara mandritry ny transition nefa izy mangataka hizaka zoam-pirenena vahiny. Raha ny famakina an'ity journal officiel izay misy ny décret de naturalisation ny Andry Rajoelina ity dia voalaza fa département 99 zany hoe tany amin'ny toerana
ivelan'ny la Frantsa no nanaovany an'izany demande zany. Aty a Frantsa manko misy numéro daholo ny département. Ny département izay misy ny tranony Andry Rajoelina aty a Frantsa, izay any amin'ny frontière Suisse, Sauverny ny anarany dia département 01. Raha ohatra zany ka tany Sauverny izy no nangataka an'io nationalité an'io, zany hoe izy efa mipetraka taty a Frantsa vita ny tetezamita, dia tokony département 01 no misoratra ao, fa tsy département étranger 99. Ny département 99 izay nafahany nangataka izany dia na Madagasikara na Suisse, satria izy le hoe eo a Suisse. Tsy afaka mangataka ao Suisse satria tsy résident ao Suisse izy fa résident eo a Sauverny eo amin'ny frontière Suisse. Ary raha ohatra ka nahazo an'io tamin'ny 2014 izy dia forcément satria farafahakeliny tsy maintsy manao demande ianao, na dia hoe par diplomatie, na ataoko hoe par ino moa zany complaisance, na hoe nomena gracieusement, na hoe à titre gracieux exceptionnel no nanomezany ny fanjakana frantsay an'io nationalité any Andriamatoa Andry Rajoelina io tamin'ny tetezamita, satria hoe izy zao ina tsy haiko izay antony, fa raha ny fijerintsika azy aloha dia antony personnel no nangatahany an'io hiarovany tena ao aorianany tetezamita, satria fatany loatra ny tsy fetezana, ny famonoan'olona nataony nandritra ny tetezamita, ny fanapotehana sy ny trafika nataony nandritra ny tetezamita, ary indrindra fatany fa eloka be vava eo anatrehan'ny lalàna ny fanonganam-panjakana sy ny famonoan'olona mba hanongana fanjakana. Ka ho fiarovan-tenany dia aleony ny zaka zom-pirenena vahiny amin'izay tsy azo anaovana extradition. Ka izay le ilazako hoe inona no nanosika azy dia anjarantsika rehetra ny mamaly fitiavana inona ary fiarovan-tena amin'inona no nanaovany Andry Rajoelina zany, fa en tout cas sady tsy manana éthique izy no tsy manana moral, matoa ianao mbola ao anatin'ny fitondrana no mangataka nationalité mba hiarovanao ny ariaranao tsy ho voasambotra raha vao vita ny fitondranao ny tetezamita, satria izy efa tsy nahazo ny latsaka tsony. Hitantsika amin'izany fa ny valitentsika amin'ny Andriamatoa Prime Ministre izay milaza hoe ka maninona ka moa izy na manana nationalité vahiny na gasy na izao fa fitiavan-tanindrazana. Tsy tia tanindrazana izy tompoko raha ohatra ka ao anatina tetezamita eo amin'ny fitondrana firenena mbola à la tête d'un état, izy no lehibean'ny firenena anankiray no mangataka hizaka zom-pirenena vahiny, satria izany dia atao hoe conflit d'intérêt. Ny intérêt an'ity firenentsika ity zany dia ho apetrany amin'ny intérêtny anompo an'le firenena anankiray hafa. Na le firenena anankiray ara dia lasa voatery ao anatina ataontsika hoe position ina moa zany embarrassante, hoe ohatray ay moa zany ty olona tia lasa totalement frantsay. Amin'izao tsika amin'ny teny zao zany dia sahiran-tsaina ny frantsay hoe ahoana tokoa moa zany olona lasa frantsay fotsiny zany kanefa izy mitondra firenena. Mbola teo ampitondrana ny Madagasikara izy no nangataka, nahitahita ozy izy tsika zay mavivu, nahitahita teo anatrehan'ny Sarkozy sy ny ekipany izy tamin'izany, dia nahazo an'io. Afa tsy napoiziny hoe aty aoriana isy ahita fa nangataka an'io izy, ary tsy napoiziny hoe isy ahita ihany koa fa very nanomboka tamin'io andro nazahoany ny nationalité française io, zany hoe ny 19 novembre 2014 araky ny article 46 à la date d'acquisition de la nationalité étrangère. Io zany no mahatonga antsika miteny hoe na Andriamatoa Andry Rajoelina mametra-pialana, na izy esoriny
ny manam-pahefana amin'izany. Ny zavatra teneniny izy moa ty kaleta ray aman-dreny be. Andeha anao fiarovana bêtement amin'ny zavatra tsy azo arovana ka andeha anao avoka du diable eo. Matoa izaho miteny ary matoa izaho mi-insiste amin'ity resaka lalàna ity dia satria izahay dia manao politika manaja lalàna. Satria izahay dia mpanao politika mila tanitandalàna. Ary izahay dia ao anatin'ny politika ny fanoherana manaraka ny lalàna. Fa tsy sala amin'nataony Andry Rajoelina tonga dia ataovy vonoy daholo izay azo vonoina, ataovy Ramandrika Madagasikara azahoana transition. Tsy izany tompoko nenay, fa nenay ny lalàna no ilainy ampiarina. Ka ankehitriny tompoko, ankehitriny ry vahoaka malagasy, ilaitsika ny fampiarana ny lalàna amin'ny olona izay mitondra antsika. Satria naverimberiny lalatiana zany fa tsy misy ambony lalàna ny mpitondra. Ny lalatiana moa zany dia mialatsiny fa izy miseo mahay be ohatran'inona kanefa dia tsy hitany hoe rehefa manana filiation ianao dia tsy mila mangataka naturalisation. Ka tsy haiko hoe inona zany le zavatra ianarana fa mila miverina mianatra indray koa izy. Dia mamenatra ny fananana minisitra miteniteny foana ohatr'izany. Aiza nisy olona sady manana filiation dia mbola hangataka par naturalisation an'iny zoam-pirenena iny. Tsisy an'izany. Faharoa manaraka an'izany, satria ny artikla 46 ny lalàna, ny constitution dia milaza fa mila mizaka ny zoam-pirenena malagasy ny olona izay milatsaka. Eto izany dia manao antsoavy ihany koa ho an'ny candidat rehetra izay nilatsaka tamin'ny 2018. Manampy ny antso izay nataony RMDM any Madagasikara, izao izay président ny RMDM aty à Frantsa, RMDM diaspora aty à Frantsa, iantso ny candidat rehetra izay nilatsaka filohan'ny repoblika tamin'ny 2018. Anisan'izany ny tenako ametraka fitoriana eny anivon'ny cour électorale. Amafisiko cour électorale no ametrahantsika fitoriana ilazana fa tsy nahafeno ny fepetra fana milatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina ka dia mila hojereny ny mikasika an'izay. Cour électorale ho fa tsy HCC. Ny HCC dia manana kaskety anankiroa. Ny HCC amin'ny HCC anazy dia tsy azon'ny olona tsotra atao saisine. Tsy maintsy ny filohan'ny anteniera isan-karazany ary ny député mahazaka quorum ary ny chef de gouvernement no afaka miantso ny HCC. Fa ny olon-tsotra kosa izay voasoratra ao anaty lisam-pifidianana ary ny fidy ary mbola mizaka zany zoam-pirenena malagasy ka voasoratra ao anaty lisam-pifidianana, anisan'izany izahay candidat tamin'ny 2018 dia milaza ary miantso mametraka ny zany fitoriana eo anivon'ny cour électorale izany. Ka tsy ilaza indray ry cour électorale voavidim-bola hoe izahay dia tsy mahefa amin'ny cour électorale anareo no isezisiavana anareo. Ary ho tsarainy ny tantara sy ny malagasy rehetra ianareo raha mbola anao azo raisina fa tsy mitombona na se déclaré incompétent indray no izany. Fa cour électorale ianareo ary izay kaskety ma cour électorale anareo izay no sezisevanay candidat à la présidentielle tamin'ny 2018 ka angataka ny filazana fa tsy mahafeno ny fepetra na afana milatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Misy ny exception d'extranéité ao anatin'izany, ny atao hoe exception d'extranéité azavaiko amin'ny teny gasy dia fahitana fa ny olona anankiray dia étranger. Izay exception d'extranéité izay dia voalaza ny article 66 ato anatin'ity lalàna ity ihany. Fa misy article 66 et 67, le tribunal de première instance ou la section sont les seuls compétents à charge d'appel pour connaître des contestations sur la nationalité. Eto izany izahay dia mi contester ary isika malagasy rehetra
izay manohana n'izao zavatra ao izay mitaky ny tany tandalana dia mikonteste ny nationalité any Andriamatoa Andry Rajoelina. Ka izany contestation zany araka ny article 67 dia entina eo anatrehan'ny juge du première instance na ny président du tribunal de première instance. C'est exception d'extranéité zay dia manohitohina ary mikasika mahakasika ny filaminam-bahoaka na ny atao hoe ordre public. Ka noho izany dia tsy maintsy mandray ny fanapahan-kevitra mikasika an'izany ny mpitsara izay saisie. Raha mialatsiny fa amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay ny fanazavako satria misy terme juridique, misy terme technique izay tsy fantatsika fa ao anaty izay rehetrarehetra dia tsoroko le izy zany raha mba hampazava anazy tsy maintsy mamoaka ny fanapahan-kevitra ary tsy maintsy milaza zany ny fitsarana fa maefa itsara an'izay exception d'extranéité zay na ilaza fa tsy manana zo-pirenena malagasy fa manana zo-pirenena vahiny ny olona anankiray. Tsy ilaza indray zany izy hoe tsy anjarako zany. Anohizako an'izay tsina dia zao nilaza ny manampahaizana anankiray aty Frantsa izay elako tsiny fa dia misy marina zavatra teneniny fa misy koa tsy marina. Anisan'izany Andriamatoa maître Hery Ranjeva. Nilaza izy fa na ny CENI na ny HCC dia tsy niconstaté an'izany carte de nationalité zany. Désolé, cher confrère maître Hery Ranjeva, fa tsy ny CENI na ny HCC no miconstaté ny extranéité na ny nationalité an'olona anankiray fa ny juge ao amin'ny première instance. Nolazainao ihany zany zavatra zany fa tsy hoe satria ny CENI sy ny HCC tsy niteny an'izay dia parole d'évangile ny voalaza ny CENI sy ny HCC. Ny juge no milaza fa tsy manana ny nationalité ry olo io ary izay zavatra dia azon'ny olona rehetrarehetra atao ny misaisira ny juge io mba ilaza fa manana sa tsy manana le olona. Ny lalàna nefa mazava araka ny lazaiko teo tsy iverenantsika intsony. Etsy andaniny zany rehefa ohatra zany ka mivoaka izay zavatra izay taratasy avoaka ny fitsarana zay na dia eo ihany raha ny ayaitsika malagasy hoe fitsarana malagasy ve no ianteherana dia averiko ihany ho antsika rehetrarehetra. Misy mpitsara mahery ny 300 ao Antananarivo ao. Tsy voatery ho corrompu daholo ireo mpitsara ireo. Ary izay manao an'io dossier io dia antsoina ny fitiavan-tanindrazana sy ny fitiavana mpiatra ny lalàna mba anohany didy mifanaraka amin'ny lalàna sy mifanaraka amin'izany fitiavan-tanindrazana izany. Izay no teneniko fa na izany na tsy izany dia averintsika ihany miantso ny candidat rehetra teo aloha tamin'ny 2018 ny RNDM diaspora izay tarihako ary izao anisan'ny candidat ihany koa ary izao no anisan'ny voalohany anao amaly an'izany antso izay ataon'ny RNDM any Madagasikara ary miantso ireo namako candidat amin'izany ihany koa mba anao an'izay fitoriana vaobe na fitoriana tsirairay mba analana ny candidature ny Andry Rajoelina tamin'izany ka ilazana fa tsy mahafeno fepetra ny candidature invalidena na dia théoriana ary satria izay dia miteraka conséquence marobe eo amin'ny fitondram-panjakana. Izay ny zavatra tiako no resahana taminareo androany ary maro ireo antoko politika sy fikambanana politika izay efa nanao fanambarana mikasika an'ity nationalité ity. Isorana anareo izany ary mbola miantso ihany koa. Misy parti politika mihoatra ny 300 ao Madagasikara miantso anareo anaraka ny lalàna, miantso anareo ampiseho na ianareo manara-dalàna na ianareo isolelaka amin'ny fitondrana io ka dia ilaza fa hoe zay tsy afaka miteny fa izahay neutre, zay tsy afaka hiteny fa izahay dia manaja ny
fitiava-tanindrazana filoha tsy misy fitiava-tanindrazana ho an'ny olona izay mangataka hizaka zoam-pirenena hafa na vahiny nefa izy mbola eo amin'ny fitondrana. Izay namarana antsika anazy fa dia misaotra betsaka ho anareo izay nanaraka ary dia mbola mihaona eto isika isan'andro raha ilaina izany mandra-pipetrahany lalàna any amintsika. Ary farany azafady, novainy reto pomba fitondrana sy ireo compte fake eo amin'ny Facebook ny zavatra nyteneniko tamin'ny alatsinainy nandritra ny conférence. Nilaza mazava ny tenako fa tsy anjara ny Andry Rajoelina ary tsy tokony Andry Rajoelina intsony no hitarika ny matso amin'ny 26 juin. Fa tsy niteny mihitsy aho hoe tsy mila asiana ny 26 juin, fa nga moa Andry Rajoelina no 26 juin, sa Andry Rajoelina nga no fetim-pirenentsika. Ka raha hoe tsy asiana Andry Rajoelina dia tsisy ny fetim-pirenena. Au contraire, tena tokony double fetintsika amin'io 26 juin io satria amin'io zany dia tena hipetraka tokoa ny tsy fisian'ny fanjanahana ataon'ny malagasy mitovy amintsika. Ka olona izay tsy mizaka zoam-pirenena malagasy akory no mitondra antsika. Ka raha ohatra Andry Rajoelina tena afaky ny maramila amin'io, ny maramila no antsoko, ny maramila izay anao matso no antsoko hoe ianareo manao matso fa tsy Andry Rajoelina no mitarika anareo. Ary izany dia fampisehoanareo maramila fa ianareo dia malamila malagasy ao anatin'ny tafika malagasy ary ianareo dia mandala ny maha-malagasy, tsy mila olona vahiny hitarika an'izany matso izany. Ka dia mirary fety sambatra sy mirary fanomanana matso sambatra ho antsika rehetrarehetra, tsy eketsika ny fanodikodinana ny zavatra tenenin'olona, ohatra ny fanodikodinana zareo ny famakiny an'io lalàna io ihany. Satria antsika rehetra fanentsika tia Frantsa 1er juillet sabotsy 1er juillet ny fankalazantsika ny 26 juin aty satria averiko ihany ny 26 juin tia Frantsa dia tsy jour férié ka dia ny sabotsy manaraka an'iny no ataontsika ny fankalazantsika ny fiverenan'ny fahaleovantena izay miverina indroa rehefa tsy eo intsony i Rajoelina.